alleloia alleloia dia miarabantsika indray ry mpianoavana satria nyity fandarana baiboly teny velona iarahanao amin'ny MCTV sy ny révérend Dimy Andreasson teny hitondra famorenam-ponoana teny apiditra anao anatin'ny fatakarana sy fahaiza-mandray ao anatin'izany fanarandihan'ny tompo izany ivavaka tompoko dado tsara mpanao tsara matoko somariny ianao mandefa teny ho an'ny olona mpanaraka ty fandarana ty ianao dia manitsy izay diso dia manorona ny foroana izy ireo ampionanao azy ireo amin'ny anjary ho tendrony dia ny tsara lavitra mihoatra ny maliky matoko loatra ianao ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zasy ianao tokantrano iteny hoe amen 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 androany tehirisaka anao ny hery misy karazana hery be da be eto amin'izao fiainana izao ohatra hoe ny hery entina mibata zavatra ny hery koa entina mamindra zavatra dia ny hery ahafahana miteny fafatatrao ndray andro aniona tamin'ny olona anankiray tena tsy navoaka feo mihitsy izy izy tratry ny gripana hery izy dia tratry ny hery tenda any dia lasa tsisy feo dia zay no lazakany hoe misy karazana hery zany dia ny fahasalamana ny ahafahan'ny olona miteny tsara rehefa salamako ny olona dia afaka mibata entana araky ny mazatra azy mamindra latabatra mamindra seza mahandro sakafo hery entina mifandray amin'ny hafa ihany koa fa androany tehirisaka anao ny herin'Andriamanitra dia ny herin'ny fanahy masina zay tonga ao amin'ny fiainantsika rehefa mino an'Andriamanitra ten'Andriamanitra miteny any Korintiana 2:5-7 fa zay rehetra amin'ny Kristy tonga olom-baovao izy lasa amin'ny fiainany taloha tonga vaovao amin'ny fiainany ahoana hoe ilay tenin'Andriamanitra zay rehetra amin'ny Kristy tonga olom-baovao lasa amin'ny fiainany taloha tonga vaovao ny fiainany ry havana malala mpanaraka ty fandarana ty zary tena tiako ampatsihivana anao ary tiako ampitana aminanao ty maraina mahafinaritra amin'ity fandarantsika mahafinaritra ty de hoe mila mandray le herin'Andriamanitra ianao atao inona moa le herin'Andriamanitra asan'ny apôstôly 1:9 zao mivaky ny teny dia andray hery anareo dia ny fanahy masina tonga ao aminareo dia atonga anareo ho vavomberiko ao Jerosalema Samaria Jodia hatrany aparany tany ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra andray hery ianareo le herin'Andriamanitra tonga ao amintsika zany dia vokatry lay fahateram-baovao rehefa nateraka indray ianao ka tonga zanak'Andriamanitra dia manana ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinao fa izao ny mahazanak'Andriamanitra mbola tsy avitanany inona raha tsy tonga le hery zay zany mahatonga hoe isan'andro ianao tokony angetaheta fahafenoana foana araky ny tenin'Andriamanitra ny teny zay nona sy mangetaheta amin'ny fahamarinana no vokisana fahamarinana ny fandraisana ny herin'Andriamanitra ny fanahy masin'Andriamanitra dia raisinao amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy amin'ny fankatoavana ny teniny dia hoy ny tenin'Andriamanitra asan'ny apôstôly 2:7-7 dia voadona tampony reo olona reo dia niteny tamin'ny Petera sy ireo namany ahoana ny ataonay azahoanay famonjena dia hoy zay mibeba ianareo na hoe fantoa amin'Andriamanitra banjino Andriamanitra fa avy aminy evy famonjena dia oka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy na amin'ny anaran'ny ray zanaka sy ny fanahy masina dia ho voavela heloka ianareo dia andray famomezana dia ny fanahy masina tanao ny fanahy masina zany famomezana fa ny herin'Andriamanitra tonga ao amin'ny fiainantsika indray ahafahantsika matotosa le programan'Andriamanitra andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao dia etaeta sy fanapa-kevitra dia hoy ny tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Timoty any dia oka tsy homamy divay ianareo fa ho feno amin'ny fanahy iza hoy ny tsy homamy divay ianao iza isika fa ho feno ny fanahy ao bokin'ny Efesiana zany 2:5-7 maneo le fanapa-kevitra andray le hery fahafenoana fa rehefa mandray fahafenoana ny olona ray dia tonga vavolombelon'Andriamanitra eo amin'ny toerana misy azy
jerosalema jodia samaria hatrany aparany tany vavombely ny antom-pisian'andriamanitra ny antom-pisiko sy ny antom-pisianao ny zavatra ataoko sy ataonao ny fijoroko sy ny fijoronao tonoko izany famarinan'izany makasika anao tonoko izany famarinan'izany tonga réalité fa tanterahanao amin'ny fiainanao dia olona tsy matahotra ny filazantsara ianao fa olona mahasamyjoro tsy homenatra amin'ny filazantsara ho fitahiana ho an'ny ao velany eo satria ny ao velany eo tsy malala fefa 2 arivo taona lasa mahery ny tonga dia tia tany ny famonjen'andriamanitra izay raisika amin'ny finoana ny Jesosy Kristy sy ny zava-bitany raiso tompo sy mpamonjinao Jesosy dia ho hitanao fa adidin'andriamanitra sy heverin'andriamanitra ianao vavako anao aray io hitanao tsy ray izay manaraka ty fandarana ty oka ny teny renesina teo tafatoetra anjaka napako amin'ny fiainan'izy ireo dia hijoro olom-baovao izy ireo olona tsy menatra amin'ny filazantsara dia ho vavombelinao eny ny lalany rehetra eny tonoky iaina fanasitranana fahasalamana iaina fanafahana fandresena tonoky isy fahitatsitraka fahita-pity amin'ity herinandro ty amin'ity volany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho antsiray mpanaraka izao fandarana izao ary tsy ho azy ihany fa ho azy sy ny taranany na ny akaikina ny lavitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy feno fahasoavana tompoko amen